Voaly Mainty. Tantara nosoratany natasa Andry anirina. Zatia ianao dia tsy afaka tamin'ny zavatra ny tany ka eto mbeko anao zany ikenao ve? Ekeko tompoko, fantatrao tsara fa tsy tiako sao toerana misy azy ao. Mbola betsaka ny zavatra tsy vitako tena amin'ny fiainako ka tiako raha verinao amin'izany fiainako izany aho. Meko anao zany satria natako miaramilako anao dia tandremo daholo ireny zavatra nolazaiko anao ireny a. Dia tandremo kosa dia nofy efa nona dia manana isan'olana ao manomboka izao hiverenanao any amin'ny fiainanao izao. Eny tompoko. Yalida, mifaza feva marina neny Andry Yalida bebe, way, tena natoro maraina be koa. Ary ny ty mampisefosefanao teo e? Misefosefo? Fa nanofo ve mety ahoana ny nofoko ro bebe? Merena aloha teo de mandehana mitsirika siramamy kely fa haika tsy misy siramamy tsony atoko. Ahay, aleo sasatary kely fotsiny ary a bebe a. Aza hely nriko a, mangatsika ihany manko le kafe kely ato. Yalida, tsy mahita mihitsy a? Hay nivo, manahoana iky? Salama tsara kia, fianarana ve mandeha tsara? Salama tsara ka, ie, mandeha tsara koa fianarana, ary manao inona ty ho any ivo e? Mitady andrika iza, efa elana etsika roa tsy niony, sady ndry ny teny hoe hifindra eny amin'ny lycée am-panjakana. Bebe aky tsy mety a, sady lavitra be hony a. Andry zany efa any. Zaki efa nijanona. Fa maninona ki? Tsy aleo be ki mba manala ihany na dia baka ary. Ka zay mihitsy ki le makamana. Le baka amin'izao ny ki tsisy dika antsony. Sady efa fantatro fa tsy afaka nanokory ao aorian'izay dia naleko ki najanona mihitsy a. Hay ve? Anatitra zandry ity? Eny, sady amangy amin'ny bebe rasoa. Sady manao tsy dia salama tsara izy ao. Efa antitra koa kia. Ary iza ho azo ny sipandry e? Tsy misy kia. Efa nisaraka dia tsy misy tsony. Mandainga indrindry, sipotro zao ve indry dia hijanona fotsiny ohatr'izao. Fa sipotro nina ny tindry teneniny. Sipako. Sady najahako mihitsy aloka izy nansipo izany fa tsy tiako irorosaina be loatra amin'izany. Fa ny andrina? Satakia. Mbola iny ihany miaraka amin'ahy amin'izao. Sady efa mieritreritra ny vady mihitsy izay izao, efa ato mihitsy kia.
Tsara kotsaka izany fo. Mbola tsy hitako aloha ilay tena endriny. Tongotsika fa mampitakerynivo a. Enky, aresy bebe? Mipetrapetra aloha fa iantso azy ary ahe. Sady aka mivarotsika roa. Tena lasaka ihany ilay hotrana. Zany fizarana mpandrakanjom-pakely. Ny avitro mamoaka maizina. Roviana motondratra zao. Lalako mamadesika mandeha mafy akory. Ary matetika lalako ny olona ty zany. Eo aroky indray izy. Iny fanendrika. Fatazana. Andrasa tosino vaovao mandeha mafy izy. Didikivy. Tsy afaka mandeha mafy nisy aza zany. Tena mahalala be koa lalana. Ary sarotra ny zany. Sarotra ny zany. Anisy mandeha mafy ianao. Tokoa izy mapetratra. Ary mety mazamy zany. Sady be olona kely. Ary anatona moramoraka. Ohatra. Tantasana be. Tena nanofindray amin'ny marina. Amin'ny 10 sasany maraina kay izao. Fa misy nafoana ary ny dikan'izany nofoko izany. Ala mikitroka, andro maizina. Sady mahita olona iray ao alohako foana. Teo indray izao izy nitomany. Ndeha tsangana andry atrafoka. Sao bebe indray ny tafafo alohako. Hay ve akika andeha hanambady ndriko ty. Ino ry bebe a? Miandry ny fiaraka mihitsy zao za io. Hay ve andeha zao mihitsy zany. Ary mba tsy niresaka tamiko momba an'izany ndraiky alalita. Mety mbola vao hiteny izy ry bebe fa adininy angamba. Sady zangy ry bebe mbola vao andeha ho any aminazy fotsiny fa tsy tena hoe hipetraka any aminazy. Tiana ampahafantarina amin'ny fianakaviany fotsiny ho zalo. Hay, tsara kosa zany ka. Iny tokorinao misy fiara, iny. Iny tokoa, mety izy ngamby iny. Sady vitsany fiara mandalo ety amintsika ety mety izy mihitsy iny ry bebe a. Odry, fangatsy fantatsindriko akory. Ka mpamiliny zareo no akana fa tsy izy maka ty ka. Madama kely. Manao nareo? Salama tsara. Zay ry bebe fa velomany amin'ny alidany mandram-piona. Eny ariana ka. Soavady de ndana amin'izay Satra. Mandry toina tompoko vavy. Sotra betsaka. Ndao amin'izay andeha chauffeur. Lastika fa Antony aloha ny anarako hoe. Za no tanaka fanany misy sata. Ho any amin'ny vilanoary tsika anio fa anizo ny miandry anao. Faly mahafantatra amin'ny mademoiselle. Za indray nivo efa fantatrao ihany. Fa maninona ho any toerana fahafandraina sainy hitondrana anay. Fa tsy mety aminazy nga hoy ny any an-trano. Adino angamba nilaza taminao fa any angeny tena hipetrahany. Tsy tena trano manko le efa nalehanareo tamin'iny. Tiako kosa zany mety be amiko mihitsy zany. Fa somary alavidavitra kokoa nefa. Fa afaka matora aloha ianao fa mbola alavidavitra koa mantsy ny lalana. Ary alaala be daholo samy manodidina izany. Fa mahafinaritra aloha Ie, manomboka eto aloha dia alaala be daholo Izay no ataoko hoe afaka matory tsara aloha ianao. Mety maizina koa tsika vao tonga any mantsy.
Eny ariko, akatoromaso kely aloha izany za. Mahazo tory ary ianao madama kely a. Ary tsy dia mahinana anie bebe izany androany fa maninona? Ka oatra ny reraka izany ary kalalida, tena tsapako vizambizana mihitsy. Fa azao tokorinao a? Hoe ahoana bebe? Fa olona vaiza tokoa ary nao no misakaiza mikialany viny. Fa ahoanatro bebe? Ka nisy fiaranakazay ao maly atoandro le zaviny etsena iny. Ho any amin'ny sakaizana izany ho nisiko. Ay ve, isato izandro bebe sy mpanefa ela hono zaniko. Za koa ny mbola tsy nahita izany lehilahy izany. Izy no tantaran'izany foana hoe io olona io miaraka aminy. Tena nambady mpanan-karena ihany izany kalakely inoko. Avelao izany ho an'ny loro bebe. Fa misy zavatra mampiasa saina ny lohako andromanalina ho ary bebe. Koy, fa misy inona? Sao dia manono foana tandray ndriko ty. Tsy izany ka. Fa mba te hahafantatra mombamomba ny ray sy ny reniko amin'izay ary bebe. Tsy hoe miantso ny ratsy ho avy akory fa ianao ty efa hosa ihany. Ny aina tsy mifametraka ka te hahalala ny tena marina. Ay ve, marina tokoa izany anaka. Efa azo amoro-tevina tokoa ty renibe anao ty. Taona mihitsy izao angamba iresantsika momba an'izany. Sady ianao koa ty efa vehivavy lehibe ihany. Mety tsy hitahita akory dia efa andeha hanambady koa. Sady izao sika sy bebe mba miara-mipetrapetraka sady tsy dia misy atao. Ka mangalasy eza tsara ary ndriko Zao tany Antananarivo tany ny reninao no nanambady. Vao ny vady kelikely fosiny anefa ireo ray aman-dreninao dia nanomboka ansiony tetra ratsin'ilay rangahy ka nijaly ny zanako. Nampirafy ny sotro isan'andro dia namony ihany koa rehefa tonga ao an-trano. Tsy mitondra vola mody sy ny sisa ny afara tamin'ny tsy vidiana tsomo izany ka dia no taty an-tanàna ny reninao niaraka tamin'ny kibo be efa ho teraka. Andray ro bebe. Dia nisaraka izany izy dada? Ny reninao moa tsy nety miverina tany intsony noho izany fijaliana rehetra ny ainany izany. Ilay ranao kosa tsy mba nitady anareo akory. Dia samy vita nitoy any tsy nisy tsony. Dia nakaiza izany neny? Ny amin'ny fantatro mantsy dia hoe maty izy. Inona izany nahafaty azy? Za koa mantsy mbola tsy nahatadidy tsara ny endriny akory na sary kely ary tsy hitako. Mbola tsy feno herintaona akory ary ndriko dia efa lasa izy. Nahita asa hony dia napetra ny teto amboko ny riko. Ny tena nampalahela nefa dia tsy miverina tsony izy. Volany mba nampanaterin' teto. Izany hoe ny karamany isam-bolany. Dia ny asa taiza? Inona ny asa nataondro bebe? Asa trano Ny tena toerana misy azy aloha tsy dia haiko mazava tsara fa any Andryfanany fotsiny hony. Lalana makany Antananarivo ihany anga tsy lavitra Antananarivo. Dia tonga ara-dalàna tsara izany izay vola karamany. Izy nefa tsy hitanareo intsony. Teo amin'ny herintaona teo kosa aloha dia tonga ara-potoana ihany ny vola. Laizay ny olona mpanatitra azy ara tamin'izany fa salama tsara izy, miasa tsara sy ny sisa. Tarinan'izay nefa dia tsy hita tsony koa na ilay mpanatitra vola ary. Fa iza ilay mpanatitra vola? Olona fantatrareo? Izy aloha olona tsy fantatra mihitsy. Ilay izy koa miovaova be zaiko no
dia izao izao ny fiainantsika. Tsy hita ny renina hoe nakaiza sa nakaiza, tsy hita maty tsy revelona. Fa dia nampinoako fotsiny saiko nataoko toy ny hoe efa maty ilay tokako. Na dia salova-tavanao aza tsy mba tsara kokory dia nilozanao zariny. Ialida, aza makaretim-po amin'izany anaka. Efa izao ny fiainantsika. Mety mbola ihany nareo mianaka ny ariana fa manana fotsiny finoana anaka. Bebe, andeha kely aloha za fa avelako bebe. Many an-trano aloha. Mandeha anare. Dia mba jerijereo kely ny ilay laoka mianaka antsika hariva ao Tonga soa ato an-trano ny mpanjaka vavy. Saotra lesy malala, fa taiza zao ianao alina? Navelanao rery tato a. Za ve ke sambasamba vao tonga aty amin'ny lady nefa elatsy etokory. Zao indray lehibe donga. Ny asa kiza. Sady sa tsy asa dia tsy hanambolitsika. Ka mba hoe tokony nampahafantarinao anany. Ao aky fa manaraka manafatra any fa tsy motsony zany ry Aiza kosa dia ahoana ny any aminay zany? Avelao any zany efa ty amintsika ndry zao dia sady ataoko sambatra be any ndry Saty zany eo aloha nga biso kely mihitsy angana. Be dia amin'izany ka. Aleo telo andro ihany amin'janona aty dia mody avy eo. Sady rehefa vita ngeny rahantsika dia aty aminao foana Ka raha tsy avelako mody ary ianao dia ahoana? Zany aky ka mila pikarakary. Jery ndry avy ndry atao mbara farakely eto angana. Inona lesy zany? Avy Aiza? Ine zao hitany masindry rehetrarehetra zao atsika taholy. Wow, tena marina ve? Iny akiry malala. Rehefa miditry io ny hotelitsika. Be olona be ao tian'ny olona sy ny mpizahatany koa ty faritra misy atsika ty dia mahazo be mihitsy ny hotely indrindra amin'izao fotoam-pialan-tsasatra zao. Ay ve? Ary tsy nilazaina eo taminao fisian'io hotely io Ka surprise re Fa ny any aminay ny kiry santa efa miandry ianao mba roviana rony izy vao eo any aminao. Tsy mamaika aky izany neny fa zao asitsika manantitra volany Antony asy ranay mpamily dia tsomotsony re raha tsy amin'ny mariazy sika. Zany? Mety zany sady sahirana be mihitsy zao zareo any. Sady za vao sekiresako aminao mihitsy kanjony ianao ny tonga aloha. Zany aky ka malala ny ao an-tsaindry rehetra ndry zao fantatro fa te hisakafo. Io marina Ka andao ary fa inona ny andrasany sa ho bataiko ohatr'izao. Ay, inona ary ty Mavesatra aky ianareo. Asa mihetsiketika vazany tsy any anjerandry ataoko sambatra be ho andry dia tsisy motsy zany iny ary ary azo mibitaka ka inona ary ty. Tena tafayandry itiry ny ivikely. Gaga daholo zao ry kalalida mahita an'izao fivoarako izao. Lasa vadina mpanankarena, manana hotely malaza, manana trano be, fiara. Tanteraka ihany ny nofinofiko marina. Ary aleo mba andeha hivoaboaka amin'izay. Aiza ve dia hijanona atao trano foana. Aleo manararaotra mijerijery an'ity tanàna be ity. Sady zao satantsio. Ve toy izao ny aty be tranotrano kely.
aleo mba hipetrapetraka eto aloha fa eto ohatry ny mahafinaritra sady maheo feom-bory kely. Ary samy anjo fonjeo izany ohatrany hoe amirehetra trano kely rety nefa teo tsy naheno an'izany akory fa vao mipetraka teto dia nisy olona miantso fonjeo. Madama kely marina. Taitra be marina. Fa manao ineta aloha ianao raha misena izao mitady anao anga fa hono moa tsy heninao anga zany olona mitaraina be zany. Henoko re zany henoko izany fa any ivelany any ange zany fa tsy ato tato mihitsy ny henoko ka ohatry ny aty amirehetra trano kely retsy ndonge mba jerena ry Antonia. Tsy manam-potoana amin'izany re zary madama kely fa olona mitomana ny atokantrano ihany izany. Ndao fa milanao maika be ny raha-mise Zany ve ndao indray ary tokony mba jerena ihany nefa izany sady le izy rehefa nijanona sady efa miteny anao fa olona miady amin'ny vady any ivelany ihany ho azy zany. Zany tokoa ngamba. Kay maty marina Yalida vonjeo ary Yalida. Andry tiako ny anjera tamin'ny tohatra indray bebe tapaka ny tongotra retsy jereo retsy fa tapaka ny tongotra izy tena marary tsy misy tapaka izany io fa bebe koa ao mitsangana moramora ao babeko ianao hiakatra any ambony aloha maty arikala Yalida tazoma mafy manina rarinao zany tongotrako zany mandrazona mafy bebe fahateriko any ampandrina aloha ianao dia jerena mpanotraka eny akia lamosy kokoa reto tao misy marary fa moramora ka zay fa inona nefa nahazo anareo teo ka ohatra fanina zany arinao dia tonga dia ny karapoka ny anjera hitandrema ihany nareo amin'ny tohatra io ka ahita loza eo ny farany dia akampanotra aloha fa aza mihetsiketsika eo nareo vetivety aloha angy anarindriko kitakitana fa tena marary ato. Fa taiza ianao? Tovinitra be koa ty ianao. Fa taiza ho ahy ianao? Mba naka-rivotra kely tary an-jaridaina mahafinaritra be mihitsy aty. Tsy ilaiko ianao ry nevo mivoaboaka any tsy ilaiko mihitsy. Fa maninona kosa zany fataotro amin'ny foana sady za ve lesy efa tsy manora raha mihitsy na mikarakara sakafo azy efa tsy ataoko dia maninona raha mba mivoaka kely maka-rivotra zao. Ka rehefa andrarana dia tsy atao ry nivo fa maninona nefa za kosa ane tsy lavitra mandefa sady tsy ambady kely eto fotsiny tsy tena hoe mivoaka amin'ny vavahady. Tsy fantatrao marina ny aty rehefa mivoaka any ianao dia any amin'ny hotely ihany fa tsy tiako ianao mandeha any atsimon'ny trano any. Indray ary maninona ho any toa tsy misy tanàna mihitsy manodidina nitazatazana tery tapitany ato efa tena ngazana be daholo izay tazaniko ankoatra ny toala misy antsika ito ihany. Ka izay mihitsy ny tsy hamelako anao hivoaka any tsy misy olona any eny fa na dia ato anaty tambobe ato aza. Fa biby inona? Misy biby mihinan'olona angaty? Tsy ferana izany amin'ny toerana be ala be ohatr'izao za koa resy toro be tamin'ilay voatonga iny efa tafiditra tao tantokotany avo natsiary dia tsy nahita lalana akory. Izay tandremo mandehandeha any atsimon'ny trano any
Tsy tany mpiasa akory ianao raha sanatria ka misy zavatra mahazo anao any. Na ny feo anao miantso vonjeo aza tsy hoenao aty mihitsy. Ka manina nefa raha amin'ilay efa nandehanako iny tsika mipetraka e. Toa mampatahotra aty raha zany ka. Eto ny metry nivo a. Anga moramora aminao ny fanaraha-mason'ny hotely raha any alavitra be any. Ay tokoa moa marina izany. Fa aiza ho aiza ho azy ny fianakavianao e. Sady teny ianao rery tokoa ny aty. E volana manko izay no natongavako taty fa tsy nahita na dia olona iray ary mba hoe fianakavianao. Ana rery ny aty dia izay no tena hipetrara antsika aty. Le tany amin'ilay hitanao iny mantsy a. Mbola hikambanana dia tsy mety amiko loatra e. Raha ny amin'ny havako indray a. Amin'ny mariazintsika tonga daholo zareo fa aza matahotra ianao e. Sady ataontsika tsy ho ela anie izany e. Mariazy ve? Ary ny vodondry ahoana? Vodondry? Eny e. Afaka atao izany. Ka roviana ary mety aminao e. Izay mety aminao ka. Zany tsy isy dika no manao an'izany e. Na amin'ny herinandro aza. Fa izao no anaovantsika azy. Hoe ahoana? Mihaino anao a? Ray andro alohan'ny vodiondry ianao a no aterina mody. Izany hoe raha sabotsy ilay izy a dia zoma ihany ianao a ateriny an'itony asin'ny mpamily ihany. Fa ny vola ilaina amin'izany a aterina any mialoha. Ay, tena mety be mihitsy izany. Tiako be. Tena faly aho izany a. Dia aleo angamba ampitondraiko resaka mialoha any antony asin'ny mpamily e. Raha ampitso ihany. Hitondra resaka inona? Sao tsy manaiky zareoko. Hey ve, minao fa manaiky zareo ka. Sady nahoana moa izy ny tsy anaiky. Na tsy anaiky ary za tsy anaiky an'izany fa za efa lasanao aty koa. Sa ve tsy marina izany sery? Marina eky izany ry piso. Fa andao aloha tsika hisakafo e. Za ianao tsy noana. Zay mantsy ny tadiavako anao tiako. Bebe efa fotoantsika aleo tsy makaizany mihitsy fa tratrala be loatra indray. Ka rehefa kaiza retsy tsy tanao angahy tomboko marary io. Aleo rehefa makakely mihitsy ka. Matatra amin'ny lalàna bebe na dia efa falerako ihany aza ny andro eo miala fa tsy miatandro e. Mifangana dia niteanako. Tsy rehefa efa motsaka izina. Ka aloha e. Oleletsy. Atso fa toa misy olo alohatsika io. Atso ihany tambahona matsika. Andrasoary. Eo. Mba andrasa efa matahotra e. Io fanjana. Io toko fanjana ranao a. Angandriko malaky e. Manao ano toko. Nisasatra momba ny andry fa tena matahotra izay mantsy. Sady bebe manarotota dia tsy afa mandeha mafy. Manina koaratra olo ity sy mitery izany resaka aminy. Ny vonoko tsy azana mihitsy fa manarana be tana ilay voalala mainty. Ialida. Oay marina. Miantso bebe izany. Ohatra ny nalaiko no fotsiny koa ilay teo. Toa nanofy tany anaty ala indray aho dia nahita an'ilay olona misarona voalo mainty. Fa mahagaga androany toa niaraka tamin'ny bebe aho. Aleo jerena aloha izy izany. Sady ny andro ka efa maraina. Nanao ahoana bebe ato? Ohatry ny antso anay ianao teo e? Efa niantso impiry mihitsy aho. Saka hitsangana hiaka ny retsarin-doakitsy retsy aho. Hay tena mbola godro be mihitsy ny tongotro. Tena lasa tsy mazaka mihitsy e.
Dia izany ny atsoka Andryko teo. Fa marary ve nefy? Anaka, ilay izy tsy marary fa ohatran'ny lasa malemy aho anaka. Tena voamafy mihitsy ny tongotra. Dia sanatria ve ry alita ka tsy atsangana eto intsony aho. Efa tapa-bolana tokoa moa izayko. Nefa lazain'ilay mpanotra fa tsy misy folak'izany ny otra kely fotsiny ny tenenina. Ka izay mihitsy eneo ahy e. Ilay izy tsy marary aho fa lasa tsy mahavita mitsangana fotsiny tsotra izao aho. Dia ahoana izany bebe? Vakansa nefa efa tapitra iny dia andeha hianatra indray aho manomboka androany. Dia ahoana ny asa fivelomantsika? Ianao tena hitako tsy ahavita intsony. Andeha aloha Andryko angala sody fafana e. So mantsy mangatsiaka koa ny ozatroko. Aza matahotra Andryko ry kalalita fa tsy maintsy tafatsangana eto ah. Sika koa ty tsisy havana. Tsy fianakaviana mba hanampina dia hoe amin'ny fandrahoana sakafo fotsiny aza. Ka le sakafo mihitsy no efa tsy hisy rehefa kelikeliko. Mivarotsika ve izay tsy efa olany ao atsopitrarinao? Neny an-tsany efa vao miondrika. Orarabe ihany izy ity ka. Dia ahoana ny atao bebe a? Sa ve hijanona aloha? Rehefa afaka mandeha bebe dia afaka miverina manondray aho. Mandeha aloha alaivirinao ilay sarin-dohako a. Dia andrahoiko ny vary. Tsy ho lasa mihitsy angamba aloha androany ka. Ry androany ihany aloha retsy a. Dia aza dio ilay sody fafana. Iny angamba ny mety hanasitrana ako. Vita so ihany akiny ny vodiondrina dia na sarotra ihany aza. Hita ho alesiko. Fa gaga ihany aloha ny olona tamin'ilay pozinao e. Maninona? Aiza ve dia akanjo lava sady matevina be. Ny satroka jaloha be tsy ahitana ny endrika ao mihitsy. Ny solomasoko hoe tsy andaniny. Ka tsy tiako mihitsy akily jerijeren'ny olona be a. Sady tsy efa mahazatra Andry koa ve izany? Izy zaho zao nefa zatra an'izany fa ny olona gaga ka. Sady mbola nanisy resaka koa ny sasany hoe taizany nisy fanateram-bodondry amin'ny 7 arivo izany. Ka samy manana ny mety aminy io akia. Ny mary azontsika aza tsy maintsy alina koa. Mety misasaka-alina mihitsy aza. Ianao koa dia mopera ve dia ety amin'izany? Ny mopera ty aminay manaiky akia. Sady aty ihany eneny atao e. Fa ngatsy any am-piangonana? Aty ihany ka. Mary azontsika ne ataontsika hafa mihitsy e. Izany ve? Dia roviana izany no anaovana azy ka ny any aminay mantsy izao mila manana meloa amin'ny akanjo. Fa tsy mba efa vita kosa ve ny tany aminareo e? Efa fety mandra-pariva ny andro kosa ve ny nataontsika tany? Dia mbola inona ihany azy zany? Ka tadiavinao tsy hanotrona izany zareo? Ny avako ihany re dia efa mavita ny fanodronana antsika. Nenao kosa dia efa fanaovana tsinitsinina ka. Ny avanao ihany izany mba manotrona fa ny anazy izany tsy misy na ray ara. Ka izay no izy e. Mety aminao dia atao. Tsy mety aminao indray afaka ajanona. Izay ny fombako. Zanga ny teny hoe ajanona ka. Fa na dia ny olona nitaizana fotsiny ara ve dia tsy mety aminao? Aleo fa dinihana izany. Izay fa lasa. Seria, izany ve dia matezitra e. Eo ianao fa lasa. Inona ary nataoko? Tena tsy afaka mitsangana intsony bebe. Ny vary lany, ny vola efa kely sisa. Ilao vako mihitsy ny lohako izany. Fianarako efa tsy sarosaro intsony sady tsy misy miditry ny lohako. Aiza nahitanao aminay manomboka rahampitso izany? Manahoana ianao? Hitako tena sahiran-tsaina mihitsy ianao izany a. Dia tsy misy namana?
Fa iza ianao? Mahery akiny anarako ary ny Andry mba iza? Alita. Faly mahafantatra. Mipetraka ety amin'ny manodidina ety ngandry? Eto no mipetraka ka. Ary ianao? Asa indray somary lavidavitra kely. Fa misy zavatra ataoko izay aty dia nahita Andry dia mba nanantiny. Ve. Fa nga Alita afaka manampy anao raha ilainao izany. Andry, tingamba le nefa ohatry ny hafahafa be ny izany paoziny izany. Lazao aky fa afaka manampy anao Ka hitanao izao le izy. Sahirana mitady vola aho izao fa tsy misy sakafo izay. Ve izay izany. Omeko vola ianao raha mety aminao Sao dia tsy mety izany ka. Asa no tedaviko. Sao dia mahita ianao? Asa? Ty aloha raiso tsy vola be koa anie ty tsy misy afa-tsiny koa ty amiko fa raha tsy izany nataoko misimisy. Raiso raiso. Izay 5,000 koa ve kia? Misaotra betsaka ary Ary andeha amin'izay angamba fa misaotra betsaka manaraka indray. Mandram-piona ary. Dia aiza no mety ahitako anao indray? Misy finday ve ianao? Tena tsy manana fa aleo mihoane fontsika raha mbola sitrapon'Andriamanitra dia mbola mamerina ny fisaorana ihany. Ok ary. Velomy Alita. Mahagaga koa iny olona iny. Ohatry ny tampotampoka be ny fijorony teo alohako teo. Ohatry ny tsy nahita azy akory aho nanantona izy fa tonga dia teo alohako fotsiny. Sa ve sa misy koa ny efa adala miasa saina loatra ka ndeha hody afa-tsy. Fa mbola aiza ihany ary sa tamin'izao sasak'alina izao. Aiza ve dia miara-matory eo avy eo izy tsy hita hoe makaiza. Sady ny tena mahagaga anahy hatramin'izay navita amin'ny mariazinay dia rehefa misasak'alina ohatry ny lasa foana izy miala. Sa ve arahako izy manomboka izao nefa maninona moa nanao an'izany? Ohatry ny hoe tsy mahatoky azy izany za. Ary ohatry ny hoe mangana be mitaramena izany any ny tendako Sa ve Sata indray no nanao azy io nefa ilay hoe angalako fitaratra kely fa tsy tazako tsara. Ohatra ny hoe misy diana ny roa miletika izany. Andraso hoe kay ary mararana izany rehefa kitiany. Ohatra ny hoe no anjavatra izany koa. Afaka mandroso ve zary madama? Midiry ato ihany Efa tsara ry izao fa inona ary tia mijery fitaratra lavy ity? Tsy izany kifa mijery ny tendako ohatry ny hoe nisy biby nanaikitra izany ngamba izy ity. Hoe jereko izany? Io jereo fa ohatry ny hoe misy diana nify maranitra izany mihitsy. Tokoa sao dia nohaniny ramose kosa aloha Tia Antony aty koa fa maninona fijerinao azy aloha Izay no lazaiko anao hoe sao dia nohaniny ramoseko. Iverinao fa mivazivazy amantsy fa tena marina anie izany Fa izao mitandrema ihany ianao amin'izy iny Inona ny ianao ary inona koa ny atodianao aty fa tsy be resaka eo. Vadiko indray mba fatrafaranao anahy. Mba tokony homailo ihany ho ianao amin'izy iny fa aza dia variana be amin'izao fiainana princesse izao. Jereo ne ianao miadana nefa dia memahy sady lasa atsatra be mihitsy ny tarehanao. Mieritreritra an'izany marina ary Antonia sao dia tsy salama raha. Tokony hoe ho any any dokotera sady ohatry ny lasa mahikely izany marina mila mamantatra zavatra ianao ary madama kely Inona nefa ny tianao lazaina amin'izany Maninona raha tonga dia lazaina fa tsy atao an'izany sa misy zavatra fantatrao? Sao dia lazainao fa manaratsy azy eo indray ako. Mba fantaro ihany ilay izay alehany rehefa miala ato izy. Ianao ve dia tsy mba manontany azy?
Fa hoaiza moa izy fa tsy any amin'ny hotely ihany. Zany tsy mahazo makany, tsy misy tokony andehanako ny any. Eny e, mety ho marina ihany izany fa amin'ny ampahany ihany. Fa izao hitondra anao any an-tsena ny nandrahandra-misehana aty. Fa tsy afaka hono izy manko. Ka andrasany anaty fiara ary za fa ho avy. Eny arery madama kely a. Ary misy marina ihany any ny resaka sy Antonia omaly reny. Efa tsy ao an'efitra antsony izao sata. Tena kaiza sa ndeha jereko any ambany. Tena mahagaga dia tsy haingo mihitsy ny felany eo am-pandriana. Sa kosa lasany amin'ny vesy angamba. Ary maninona zany manaintena be ny tentako. Kay neny a. Tena marary a. Aleoloha hitsangana hijery fitaratra ka sady ohatry misy raha zany any e. Tena maratra be ve sanatria. Andrekaiko to maratra be tokoa ny tendako. Misy dianify miletika be dia mivoaka raha le izy. Fanakaiza ary santa. Dia inona ny ninana ny tendako. Sady tsy vao izao fa efa nanomboka tamin'ny latsinainy ane io. Aleoloha asiana lamba kely fa tena mandeha. Odry, fa ngataitra sady. Marary ary sata. Tsy haiko fa misy biby mihinana ho any tendako. Tena misy dianify be mihitsy. Angatsy tianao raha zavadinao ihany no mihinana anao e. Sa biby mihitsy. Inona kosa no lazainao zany? Ao hoe jereko izy zany. Nasiako lamba aloha fa ohatry ny mandeha raha le izy. Ka ao akia, jereko kely fotsiny zany nisy ninana zany. Ao. Io e, ary azaka siana fa marary ka. Mampite hinana tokoa anie zany raha mivoaka eto zany ry malala e. Ao e le lafika kely. Nyam, tena tsara. Feno ve gaike? Gaika inona ry kalaiky tsy misy sainy tia? Tena androany. Opory foko tena tsara hoe iza. Fonjeo e, fonjeo. Marary ary santa. Iza koa ny amonjy anao eo e, na maheno azany azy ny olona sa amonjy ateny eo mihitsy reo. Ary mareny ny tena e, marenao Fonjeo e, fonjeo. Kay marary e. Mifona ary santa, vadinao any ahy e. Marenao Odry, totorana. Mbola aizany anaovako atena nefa e. Vehivavy mitonatonana. Manao nenatindry afemekia ufaly atratrareo famisina ndo yaraka aminay sady reza kosa olona manitsika andreo ndo yaraka aminay fa tsy misy manino zany eo fa iza rifitra miaraka amin'ity sy akia lazaindra-pafaraka amin'ny fotsiny io za koa miresaka aminy anefa tsy miteny sady endriny aza tsy tazana fa saromina ty lamba mainty fa izy io e sy haiko ary misy lolo mitabane zany e tena lolo mitady hoarinantsika dia ahoana natao ny ta malaky ndavazy ary nakasika ny olona miarakatsika teo tena tsika vao sana fa izy zany aiza teo e zaho fa manana tody azo be zareo trasika loany Andry, nisy ndakavazy
Andriamanitra, kay nanofondray a inona ndray ary ny dikan'izany nanofy anivo a tena maty izy tao anaty nofoka. Andriamanitra, amin'ny 12 alina izao, mbola ela vao maraina ny andro. Aleo heverina toroka, tena nofy ratsy koa iny. Vita ihany reto ny farany a. Tena mahatsiaro reraka azy fa aleo aloha akaina kely. Raha tsy nisy ty sasalamy ty izany dia inona ny sakafo hoanay sy bebe isan'andro. Tena foko tanteraka koa izany ny fianarako. Ilay baka ambany nofinofisika. Ndrisy mantsy. Sao angambany efa voasoratra e. Raha mba tetenao izao ry dada sy neny dia mety tsy ohatr'izao ny fiainanay a. Mijaly. Manitra fadiranofana. Nefa anzay kialanivo. Nefa sambatra ery izy. Miadana amin'ny arena sy ny volabe. Zatia mitrongo vohomana. Ary mba ina tokoa antika nofoko aliny. Tsy tole isan'andro fa nivo indray no nalaiko nofy. Ohatray. Tena variana be teto koa. Ilay hitsangana fasy. Ny fiainan'ny olona avena mankikoloety. Fahaizary zaho marina mafy ary mifarotra ny tongotra sy ny tanako. Fa ahoana ary izao? Sata! Vonjeo e! Vonjeo! Marary be koa ny tendako. Kay! Fina mampitabatabanaao e? Ngatsy vao teo vadinao no tao aminao? Fa izy izany e! Vonjeo re a! Mba vaovao fa marary sady reraka be a! Tsy afaka mama fatoranao izany ary madama kely a. Fantatra ny ianao fa Antonia e. Fa maninona voafatotra ato? Vao a! Fa raha fantatry mivadiko anie izao dia ahita tsara ianao e. Ngamba mety tseninao tsara ny teniko teo e. Vao teo ny hoa sady vadinao no tao aminao e. Mety mbola matory angamba ianao dia tsy nahatsiaro akory izay nialany tao. Sata tsy fanina. Izay vao miverina ny saiko nanaovany tamin'ny alina. Efa 2 andro ianao izao no tao. 2 andro hoe? Andriamanitra, inona rety loza mahazo ahy e? Betsaka loatra ny zavatra tsy fantatrao momba n'iny ry kialakely a. Ny hitanao dia manan-karena izy dia izay ihany no mahajamba masonao. Takizay ampananadiady ry Antonia. Ay mpinan'olona ny ianao e. Tsy napoiziko. Tsy mba nahataitra kely ny sainao akory ny paoziny sy ny fombany a. Matetika izy rehefa amin'ny alina loatrin'io dia tsy miara-mandry aminao izany. Fantatrao va hoe makaiza izy? Efa mametra mpanontaniana tamin'izany ahy e. Efa nanapa-kevitra nijery izay ataony. Saingy tara loatra. Fa ao afa mijaly. Marary ny tendako. Tena mangirifiry be. Andraso ary. Aiza lehilahy mpifanao apaozy teo? Tikay. Fa aiza tokoa ty toerana misy aty e? Ato amin'ireo trano kely mitandahatra teo atsimo-trano misy anao. Nivo a. Tsy ireo ry anjoron-trano ry. Hitanao io? Tovehivavy. Izy mihitsy. Tsy verim-panadio trano ve io? Eno a. Ohatra ny hoe efa maty e? Io le vehivavy venao ny antsoantso vonjy ato foana. Tsy tena aritr'ila izy fa tsy nisy 2 volana akory ny tato dia io maty io. Andrekaiko ary maratra be tokoa ny tendany. Mazava ho azy izany fa satana nanao an'izao. Izay mihitsy. Mihinana raha velona ny satasata malalanao iny. Hitanao, avy eo amin'io tenda mitovy amin'nao io no nitsetsafany amin'ny vero. Dia izao maty izao nefa rany. Efa fantatro ry Antonia. Esory tato fa ho faty tokoa. Tsy afaka manao an'izany any ary madama kely na dia te hanampy anao mafy aza.
Raha ny anome sakafo anao fotsiny angeny na leako ato e. So dia hoe ho faty eo ianao mandra-pahitany an'izay hosolonao indray manko. Antonia, avotya mba velao andeha ho faty atony izahay e. Tsy afaka manao an'izany ho azy ary matamin'ivo ah. Vao mivoaka eto fotsiny tsika dia efa fantatry sata avy hatrany. Sady raha ianao aloha tsy ho afaka amin'izany mihitsy e. Adinonao anga ilay zavatra nisotroanao tamin'ny mariazinareo iny. Fa ina tokoa iny? Raha iny rinivo ah. Andriamanitra fonjeo Alolo fanako sakafo amin'izay ianao dia andeha fa amin'izay resantsika izay e. Mivavaka ao anao ah. Dia inona koa izany ty sakafo ty? Aza matahotra ny amin'izay indray ianao fa tsy misy atahorana io ka. Mampalahelo ianao saingy tsy misy azoko atao tsony. Miaro anao mba tsy ho faty angamba sisa no azoko atao. Fa raha ny amoaka anao amin'izao aloha tena tsy possible mihitsy e. Antonia, apio zany tsy mahalala e. Ao aloha misakafoana e. Misakafoana aloha fa sao dia rira kokeo ianao dia tsy afaka niady. Ka nanao anareo tsy anaka ny dianao tany amopera? Tsy dia misy inona tany amopera fa vaovao hafa ny hitako tany Fa vaovao inona? Nahita asa. Nahita asa? Dia aiza? Le izy aloha tsy eto ny fahalalako azy. Fa tena tsara le asa sady tsara karana fa midomena azy le izy. Tsara kosa zaniko. Ka dia avelandriko rereto ve zany anaka? Ka efa nresaka tamin'ny opera hijery momba anao. Mokoa raha mety aminao dia afaka mifindra mipetraka henony ianao fa misy trano afaka hipetrahanao any. Mba manahiran'olona koa retsin-dritirika lalidaka. Ka tsy hitako an'izay atao ry bebe. Raha tsy miasa dia inona ny ivelomantsika? Tsy vita ny angataka amin'ny opera eto foana akory ny fiainantsika. Aza matahotra ianao fa hijery anao matetika tsy maintsy midina isa tapa-bolana mamangy anao. Eny ary. Sady rehefa eny amin'ny opera koa dia mba afaka mivavaka foanako. Sady misy le seza misy kodiaran-droa any afaka ampiasainao. Eny rehetra. Tena faly aho izany raha oviana izany no andeha. Tsy hoela ka. Fa efa voapetrapetrako daholo ny programa ary bebe aza matahotra ianao Hay, fa zorika lalida. Eny bebe? Eny amin'izay alehanao rehetra eny. Any amin'izay misy anao any e. Dia misy foana anaka ny ratsy Misy fanahy ratsy mety hitady hamotika anao na hitarika anao hanao zavatra ratsy. Ka reto misy fitaovana ahafahanao miaro tenany amin'izany e. Mba ahafahanao miaro tenany misy anao any reto. Fa inona avy reto ry bebe? Vato mazava e. Dia mandrava sarotra. Tia koa misy sapile volafotsy ranovoasina. Tehirizy tsara. Tehirizy anatin'ity lamba madio ity reto dia ny sapile kosa ataovy amin'ny tendanao. Embozony. Ay ve bebe manana an'ireto e? Eny anaka. Tonga dia tsy efa nininina aminao ny mpanao ratsy raha mikasanao ratsy anao izany. Ny fanahy ratsy koa tonga dia tsy manan-kery amin'ity vato mazava ity e. Ty ataovy ao ambany ondanao rehefa any misy anao any ianao dia aza diny ny vavaka rehetra. Eny bebe tena misaotra betsaka. Alabe mihitsy za lalantsika izany mademoiselle tena mbola mikitroka mihitsy. Tonga ve tsy misy biby ity? Za aloha azo lazaina efa mpivezivezy amin'ity lalana miaraka amin'ny ramily chauffeur ihany fa mbola tsy nahita na hoe nandre hoe misy biby izany amin'ity ka. Fa matahotra nga madama kely? Mampatahotra ihany koa. Andrina tokoa izany inaran'ity toerana ity.
Ampiety basika izao eto. Sany hoe toerana fangalana fasika izy ity. Ay, Misy lavaka be izay eo ambany eo dia fangalandry zalafasika e. sady ohatrany hoe efa naleako izany ty lalàna ty. Fa tena tsy tsaroako hoe taiza ma oviana mo. Mampime koa ianao ty ka. Tena izay mihitsy ka. Fa eto ve tsy hisy mpanendaka na mpandrobo. Jereo fa tena mbola tsy tapitra ihany ny alako. Ny hoe mpanendaka aloha tsy mbola nahita kosa e. Fa mety izy ihany a. Fa ny lolo aloha izao malaza eto. Lolo? Misy lolo hono eto. Dia lolo iniza ho? Nisy fotoana hono efa niotsaka izany lavaka fangadiana fasika izany dia betsaka ny olona matao. Dia mety hoe ireo ngamba manangatra. Izany fa tena mirotsaka izany raha zandry Antony a. Sady maizina vetivety teo koa ny andro. Tsy mahagaga izany e. Vanim-potoana ny fahavaratra ny itsika izao e. Sady efa hanomboka alama koa izao ty lalana ity. Tsy afaka andeha mafy loatra isika. Mitandrema foana. Tonga amin'ny foana isika. Sady izay tonga ihany anie hono no arabainy e. Ahoana a? Tazanao ve ny olona alohantsika iny? Ary misy olona tokoa iny manabatsaba natiorana iny. Sady vehivavy anie izany e. Io dia tena mpivoany arabe mihitsy izy no mandeha. Ary matoatra ngamba sao tsy ho hitantsika dia mandeha ampovoany izy e. Nefa anie dia tena mandeha mafy izy izany e. Raha mieritreritra ny hanakana antsika be izy tsy hijanona fa mbola mandeha ihany. Aleotsika mandeha mafimafy kely raha mily dia hita eo izay ataony e. Izay mihitsiny. Dia aleo ho anontaniana izy. Tena mandeha mafy loatra izy. Marina mafy ny raha mba ho tratrantsika. Tena saika tsy voahitsako marina le fray a. Nefa anie tena mbola lavitra be mihitsy ny fijeriko azy teo e. Tena tsy azoko mihitsy izao a. Ndao aloha jerena fa tena voadona mihitsy izy teo. Ndao ary. Ndry, fa aiza? Jerena efa misy rary eto. Oay fanakaiza tokoa. Aleo aloha ka jiro fanao am-posy fa sao dia mipitika izy teo. Marina izany. Aingana ianao ary. Sady ohatrany misy lamba kely anie tavela ambanin'ny fiara ity e. Izany ry mademoiselle. Io. Toa tsy misy ninina koa iza manodidina. Tena hafahafa izao ka. Aleo tsika ry mademoiselle miakatra ny anaty fiara. Andao Ramily a? Ndao? Ka andao ary e. Ary aiza ve ilay lamba hitanao teo? Lamba kely maintimainty. Fa inona iny? Ohatry ny voaly mainty anie izy izany e. Karazana voaly mihitsy izy ity. Akatony io varavarana io Ramily a. Aleo tsika manohy lalana. Ohatry manana zavatra hafahafa mantsy a. Zavatra hafahafa ahoana Antony a. Samy mitovy ny eritreritra antsika. Matory aloha ianao e. Vita izay vavaka fa loatra amin'izay ka. Tena reraka izany. Mahalasa ny saiko ny zavatra nisoeteny an-dalan'ny androany. Tena misy zavatra mampiayahany mademoiselle fa tsy miteny izy. Oay, saika adiniko ilay zavatra tany amin'ny bebe. Ndrasa aloha alaiko dia atao ambany ondana. Ndry, inona koa ary izany. Sady nisy alokaniserana anie teo ohatrany hoe nisy olona izany teo amin'ny varavarakely. Hitako teto amin'ny findrindrina mihitsy ny alokany. Ny volanara teo koa mazava be amin'ny tokotany. Aleo aloha atao ambany ondana reto dia idiny ity rideau ity ka. Zay. Aleo aka fandrina amin'izay. An'izay bebe. Oay.
fa inona indray ary iny? Tena misy zavatra miseho any ivelan'ny varavarankely ao ka sa olona ndraso hoe jereko mihitsy. Tena tsy misy anizaniza ato. Tena asiako an'ity lamba matevina be ito varavarankely ka. Zay Andry aloha toroy amin'izay ka tsy any ivelany any aloha any. Ndry fa izy ianao? Za ihany akia, matahotra nga ianao? Fa taiza ny diranao teo? Teo amin'ny varavarana ka. Ianao variana be teo amin'ny varavarankely teo dia tsy mahareny fidirako akory. Ary mivody koa ny varavarana. So fa tsy mbola maty ny jiro. Tena manaitra ianao a. Sady toa olona efa hitako anie ianao Efa niona tokoa tsika ka tonga soa aloha e. Ie, misaotra. Fa ato koa izany ianao no mipetraka. Sa miasa ato koa? Ho fantatrao eo ihany izany ka. Nijery ianao fotsiny aho fa ohatsy nitao mamono jiro mihitsy mantsy ianao. Ay ve, voasaika toro mihitsy aho teo iny ka. Ohatry nitaratra be koa ilay volana dia namboariko kely ilay varavarankely aloha. Eny ary, fa tafandrimandry aloha ianao. Tamana ve ianao ry mademoiselle Alida? Vao tapabolana anie izay e. Ary tsy maninona anie raha antsoinao hoe Alida fotsiny ahy e. Ay, raha tsy mambaninona anao. Izany aza no tena mety amiko. Fa mafimafy ihany ny asa aty ka. Tsy moramora marina vao mahita vola. Ie, marina izany. Fa manahoana moa ny fijerinao amin'ireo mpiara-miasa aminao ireo e? Azo lazaina mahafinaritra ka. Fa ohatry ny hoe mandosondositra izany ny sasany. Zamy ve? Fa maninona hono? Tena tsy haiko. Fa hono ahy e. Ahoana izay? Izany eo tsy mbola nresaka tamin'ny patron-tsika mihitsy e. Na ny mombamomba ny karamako aza tsy mbola nisy resaka mihitsy nefa efa tapabolana izay nahatongavako tato izay. Izany a? Izany efa izao vao tonga dia avy hatrany dia tonga dia niasa iny maraina iny. Eny, ka izay mihitsy izao nanatonako anao io. Tady anao mihitsy izy izao ka mandehana aloha makany. Fa aiza ny biraony? Tao mbola tsy hitako mihitsy a. Ay ve, manaraka ny lalatsara iny ianao dia any amin'ny farany ihany mihitsy. Misy varavarana maintimainty izay ao. Avy hatrany ianao dia miditra. Eny ary. Fa andeha aloha, rehefa avy eo Alida. Ahoana izay? Tandrema tsara ianao miresaka amin'ny patron Tandrema. Haiko tsara re izany fa aza matahotra ianao a. Eny ary, mazotoa ianao. Misaotra e. Mba lava koa ity lalatsara ity ka. Ay ve ka io varavarana io biraon'ny patron e. Nefa dia tsy mba misy soratra akory no ahafantarana anazy. Tonga dia mitra hoy miantoniaty aho fa tsy mandondona. Ohatry toatohatra ny ato fa tsy mbola birao akory. Mbola midina indray izany koa. Ary angamba tsy hoe aty amin'ny farany ambany ateo e. Tao manjary misy tohatra indray sa aty ambanin'ny tany izany ity zaty. Mademoiselle Alida, faly mahita anao indray aloha za. Mahery tokoa ianao e? Za tokoa ity manoloana anao ty. Ka mandroso ianao hoe ato ny biraoko. Ary tena tsy naposiko hoe mbola misy ambany ihany ity trano ity Aty amin'ny sosôlina misy mipetra e. Efa henoko tamin'ny Antony fa mahazoto miasa be hono ianao ka arak'izany dia ho atao mpiasa raikitra amin'izay ianao. Fa ianao izany ny patron ato? Eno fa hono. Tena tsy naposiko. Ay ve, na ninona ianao tsy mba niteny ato amintsika ny Andry eny? Tsy niteny mihitsy aho ka. Fa nijery ny fiainan'ny tanora mihitsy eny tena ny antony nalehako tany ireny. Betsaka mantsy ny tanora tsy anasa sady tsy mianatra intsony eny aminareo eny.
Izay aloha dia mariny. Dia izay izany nahatonga anareo nametraka fisitany? Izay indrindra. Arabaina aloha izany fa ianao ny anisan'ny voaray tamin'ireny olona rehetrarehetra ireny. Misaotra betsaka. Tena nitady asa mihitsy tamin'iny a. Fa aleo aloha ngamitsika hanao taratasy. Ary ianao tena tsara tarehy mihitsy a. Mahafatifaty kely. Izany ve tompoko? Misaotra. Afaka antsoina hoe mahery fotsiny aka. Tsy mety izany. Ianao ange lehibe aho. Tsy olana re izany realita. Ny taonantsika anie tsy dia mifanalavitra firy. Ka mety foana kia. Raha tianao aza dia afaka tsy manao famidemena azy re. Fa inona to? Mahery ho afaka hajanontsika ihany izany fa raha manaiky ny fitiavako ndry dia milamina fotsiny. Fitiavana? Eny kia. Sarotra aloha ny manafina fa vao nahita Andry dia abaovetrany. Tiako ianao realita, izay ngamba malaza azy. Tena aleo aloha amin'izao ka. Aleo aloha soniaviko ilay taratasy dia andeha. Eny ary. Tsy hanery anao fa ianao ihany io ataoko sambatra be ianao raha manaiky ny fangatahako anie realita Aleo aloha andeha dia vitako eo Fa iza koa ary nitazako miditra amin'ny efitra farany atsimo iny. Ndraso hoe jerena. Raha ny fahalalako azy mantsy tokony tsisy olona hivezivezy afa-tsy zasy patron ihany ato. Nefa ohatran'ny hoe vehivavy ny fahitako azy teo. Aleo voaina moramora ny varavarana. Ary tena tsy mety koa izy tia. Ndraso hiditra moramora. Ary jiro mipitsilopilopy kely no mirehatra ato. Raha azoko tsara izany dia maizina ato rehefa tsy mirehatra io jiro kely io. Ary izy io ambony seza io. Mety ilay olona niditra teo angamba. Manome lamosina koa izy dia tsy tazako mihitsy ny endriny. Aleo aloha tedavina ny fampiretana jiro ka. Ty eto. Eto akaiky ny varavarana ity ngamba ka. Izay fandrehatra ny jiro. Hoatray. Ary nakaiza ilay olona teo amin'ny seza teo ve misy efitra famakiana boky ato tena biblioteka mihitsy kay ato izany. Alita, fa inona ny ataonao ato? Antonia, tsy izany ho fa ohatra nisy olona niditra teto Tena nisy olona niditra teo narahako. Dia aiza izay olona eo? Ianao ry izao ny hitako eoko. Ka izany indrindra ny mahagaga tsy hitako ilay olona vao narehatra ny jiro. Fa tsy dia tiany ramose hidirana loatra ato hatramin'izay tato manko no nahafaty mivadina. Nga? Sao dia matotoa ary ilay hitako teo. Aiza kosa tsy misy an'izany ato. Manao an'izany ianao fa efa hatramintsika ilay voatany an-dalana ato tamin'iny dia efa nahatsikaritra zavatra hafahafa. Amin'ny alina koa mahita aloka miserana eto am-baravarankely eto foana. Ianao ve hatramin'izay tsy mba mahatsikaritra an'izany? Eny, aza miasa saina amin'izany loatra ianao. Omaly koa zaho na rehefa feom-behivavy ohatran'ny hoe mikikika miantso vonjeo izany. Tsy haiko mihitsy hoe inona ny anton'ilay izy fa tsy lavitra eto mihitsy Raha momba ilay matotoa aloha dia mety izy ihany. Sady misy fotoanany koa ilay izy. Fa izaho mino hoe raha tompoko vavy io mandehandeha ato io. Fa ohatran'izy izany. Madama tsara tarehy izay izy. Efa teo amin'ny 7 taona teo izay no nahafatesany. 7 taona? Tsy azoko. Fa inona no nahafaty azy nefa? Ohatran'ny hoe nisy namono angamba. Dia tato ihany ve? Ie, tato ihany. Fa aleo aloha andeha. Dia no koa mivoata ato fa sao dia tratra amin'ny monsieur ato Tena mahaliana ilay resaka ao. Raha misy fotoana ve dia mba afaka toizana ilay resaka teo? Eny, manaraka izany. Izay aloha fa lasa. Eny ary.
Izay ilay no ahiko. Tena misy mahatoto izany ato. Mahatoto tia mamaky boky izany ilay izy. Soiam fa maningam-panandrama izany tratrarata taty ambalan'aina Andry fa tsy raman'olona indray hoamaroko hoe ary konkobe izany a. Ina mamatotoka be azy eo hoatray marina ary misy maromaro ireny vokaavy anaty ala ireny ary manao izany fa lasa mandritra ilay mamatoto ilay enjenandromondratsy. Manana dia narisazany ilay olona. Aleo mahiratra ty anaty ala ty dia aleo manjotsy fa sao fatandreo olona rehefa mety tany kely. Aleo miazakazaka. Ary tena misy manendaka izany aty a. Nefa ianamany ambo mbola tsy nahina. Marina mafy tsy maty aty ny ramatoa iny. Sasana tsy hitany olona tsy lelako. Oay! Ary olona miamby eto andavakana. Vonjeo! Vonjeo! Ialda, fa maninona ianao e? Mahery. Tena nanofy indray aho. Nanofy? Dia miantso vonjeo mihitsy ve? Maninona atao amin'ny efitraniko moa ianao e? Amin'ity andro misasakalina. Ka naheno anao nikikika be tao anie za dia taitra dia nijery anao. Ay ve? Ary nahoana koa ary mivoty varavarakely ity nefa efa nidiko tsara teo. Tsy maninona izany io na tsy midy azy aty ange tsy misy maninona izany e. Misy matoto atoko. Aza dia miteniteny foana re a. Manapakatsynay mihitsy ianao matoto. Fa ahoana ihany aloha ilay valin'ilay resaka noteneniko anao tamin'iny e? Leo ahoana fa tsy tadidiko. Leo hoe tiako ianaoko. Odianao fanina indray a. Ay ve? Ka izany matahotra e? Matahotra inona ianao? Ianao ve tsy efa misy vehivavy miaraka aminao na efa manambady mihitsy aza? Mbola kia. Izany hoe efa nisy ihany fa efa nisaraka e. Izany? Eny e, tsy azoko lavina aloha hoe mety ho tianao any ahy e. Sady ianao ilay olona manampy ana tamin'ireny fahasahiranako ireny. Dia manaiky ahy izany ianao? Manaiky aho hoe tianao fa... Fa inona indray e? Sa tsy mahatoky ny fitiavako ianao? Hitanao, manomboka izao a, dia tsy famidemena azy tsony ianao fa hitady ho lavintsika anao an'izany. Izany ve? Ka aleo aloha izaho hiasa ihany. Sady izaho koa tena mbola tsy tapa-kevitra tsara. Aza mba mampifila moa e. Ary aloha izaho toreta akaikinao eto ka. Ary hafahafa be ny ity fandreny ity izany e. Hafahafa maninona? Tsy azoko. Aleo aloha andeha ka. Matory ianao. Mahaliana be ahy ty efitra famakiam-boky ity a. Aleo mba hitady boky vakivakiana ato aloha e. Ho vakivakiko alohany atory. Boky be dia be reto ve dia tsy isy izay mba tsara mety amiko. Ary inona koa ty latsaka ty? Kara-panondro nify manana. Kara-panondro nify? Alita, fa maninona ato ianao? Ay, manaitra koa ianao ka mba mijery boky aho. Ay, tsy dia tiako loatra ny fidiranao ato. Gaga nahita ny varavaranao ny vo.
Ka tsy velanao mamaky boky ve za zany? Alaivo izay boky tianao vakiana dia andao ivoaka e. Sady misy resaka tiako atao aminao izay koa mantsy. Efa tika, fa resaka inona? Zao, misy tovovavy hafa any maniry araka amiko. Te hanome sens farany ianao betsaka ny realidany te ho vatiko e. Nefa tsy dia misy tiako loatra zareo reo fa ianao ny tena tiako. Tena... Zany ve? Dia ahoana ary ny fomba atokisako anao amin'izany? Ezany izy hoe betsaka sipate hiaraka aminao. Rehefa manaiky aho vatiko ianao dia avelako any daholo zareo. Ary ataontsika farak'izay aingana amin'ny mariazy raha manaiky ianao. Eny ary, manaiky anao Ay, manomboka izao dia tsy mpiasa ato intsony ianao. Akahoana? Mety aminao ve izany? Eny ary, mety foana. Dia afindra ihany koa ny hefitranonao. Amfindrao ambony. Ay, tena tiako izany fa zaho ary mahery mba te handeha hamangy amin'ny bebe afaka mba mitondra ve ianao? Raha sao ataondro izao aloha mbola tsy afaka satria misy olona andrasako kely izay. Fa raha mety aminao dia raha rivotsika no mandeha. Eny ary. Ary andeha ao aloha hijery an'ilay efitranonao vaovao Odiny ato hoe Mandro tompoko. Iza moa raha tsy mahadiso azafady? Mademoiselle Antonia, tsy izany fa ny raha ny alida hitondra an'ireto vola reto. Ay kosa, fa hono marika alakely. Ahoana ry bebe? Ohatra ny olona efa hitako ianao sa diso ve ny eritreritro? Zany ve? So dia mba olo-kafa kosa zaza zao mihitsy vao nakatiako. Dia mety olona mitovy tokoa ve zany? Ka manahoana hono ala alida kely koa azerinao Ay, azo lasaina milamina tsara izy ka. Zay aloha ry bebe fa anatitra an'reto karaha mandreto fotsiny dia andeha. Manaraka indray? Ndry, eny ary. Velomany amin'ny any dia misaotra anaka. Eny ry bebe Tena tsy diso mihitsy ny fitadiako fa ilay olona mpanatitra vola teto amin'ny zanako ny asa mihitsy ny olona iny dia sanatria koa ve any alida miasy tena hafahafa sa ve dia fifantsifindravatra fotsiny ihany? Engane mba ho diso zany eritreritro zany ka. Tsy misy zavatra azoko atao mihitsy ato izany ka mankaleo. Andry maninona mora mba makamaka rivotra amin'ny tokotany? Aleo hitondry ity boky ity dia ano mamaky boky. Oay, fa iza koa io mipetraka amin'ny seza eo an-jaridaina io? Ny lohany avy aty aoriana fotsiny ny tazako aleo rangahy tonga dia aleako eo sady mba misy namana koa amin'izay. Ndry tsy le olona misarom-boaly mainty indray ve io sady iny fa mitsangana izy dia lasa vao nahita ary diso fijery ve aty eo fa ohatry ny hoe nitsika kely izy dia lasa sady latsaka io ny taratasy teny an-tanany ndrazo jereko. Oay, sary vita amin'ny penina mbola tsy voaloko tsara, ohatry ny vohitra kely iray ne izany mbola tsy vita tsara nefa ity izy. Aleo ataoko atao anaty boky koa ato ary aleo miverina any an-trano fa mandrivotra loatra. Mba iza ary le olona teo sa le matotoa? Izy aza toa tsy maninona koko. Otry,
fa tsy izy ary fe tazako ambara varakely io tena mitsikitsiky mihitsy. Aleo karakoany. Ody Realita Mandrosoa e. Ary nga tonga sahady nanao ao bebe any? tsy nahapoiziko hoe inona ny rembe anao a? Tsy azoko. Mipetraha aloha e. Tsy tazanao ivelany ao nga mahery. Mahery? Ramose ve? Ieko. Fa izy andray ary nolazaiko aminao eo. Ay ve izy efa lasa izy ka. Tsy aotsony izy. Sady mila miresaka koa tsika senao. Mino fa efa vitany ny asanao matoa ianao mipetrapetraka eto. Antonia, zany e tsy mpanadio trano tsony ato e. Fa azondozinona rety ianao e. Loza inona e. Fizao a, manandretsaka tao aminao a, raha afaka manampy ahy ianao. Mifahalalako anao mantsy mba ho lazo fampiresahana tsara ihany. Ay, ka lazao ary ny resaka ao e. Mahalalaka tsara tsika izao fa Ramose mety tsy mody eo androany. Mety misasak'alina mihitsy vao tafaverinao. Na mety andry any amin'ny alehany ihany mihitsy aza. Ka zao ary, nisy le resantsika senao iny. Mahaliana be mihitsy a. Tadidinao ve le tao amin'ny efitra famakiam-boky? Ay, tsaroko iny ka. Dia inona amin'ireny izany no tena mahaliana anao? Ohatry ny teny tamiko ianao hoe 4 na 7 taona mahery izay na ahafatesan'ny vadiny. Izy nefa tsy nilaza tamiko hoe mbola tsy manambady. Ay ve, marina izany ka. Raha velona teto io vadiny io dia mety nitovy taona tamiko angamba. Na zandriko kely fotsiny. Fa rehefa nanambady olona efa lehibe noho izy izany izy? Tsy haiko aloha izay tena mety ho fahamarinana e. Fa araka ny fandaniana nataoko dia olona efa antitra koa izy io. Fa io zavatra iainana io mahatonga azy mbola tanora endrika lalandava-toa izao. Zao e, fony za vao tonga teto mpivady vao kely vao vita raharaha izy mivady. Mpiasa trano ohatranao izao koa nahatongavako teto tamin'izany. Teo amin'ny 20 taona teo ngamba le madama kely. Be voky izy tamin'izany. Zany hoe misy zanaka izy io zany any? Aza maika aloha ianao e. Aza maika. Ny tena marina dia ohatry nataon'le rangafa natotra moa le zaza no niteraka. Izay ny filazan'ny madama. Andriamanitro. Teo dia nanomboka namoy fo le ramatoa kely ary diso fanantenana koa izy tamin'ny zavatra nataon'ity vadiny. Andray, tena mampalahelo tokoa izy izany. Tena tsapako mihitsy aloha ny fahorian'le ramatoa kely. Tsy teo eo amin'ny toerany fa tena nangidy Ary ny tena loza dia nanomboka nataon'le tsy vanina fangalana raha koa le madama vadiny. Nefa raha moa dia nananto tena teo amin'ny olavarangana io izy. Fangalana raha hoe? Dia matina moa ny tena izany izy? Araka ny lazaiko anao tany ambolohany sy ny fandiniana nataoko ary ny fahalalako dia manana hery hafahafa izy iny. Mihinana raha velona izy mba hivelomany vatany. Andry tiako, vampira. Tsy herenao tsara. Efa ho fito amin'ny 20 taona izao ny nesako tato. Dia ohatry ny foana iny Ramose iny. Tsy mbola niovy izany mihitsy ny endriny. Raha ataoko hoe 30 taona izy ny tonga teto tokony efa ho 80 taona izy izao. Dia tsy haiko fa za koa moa tsy afaka mialana dia te handeha mafy aza noho izany zavatra mampatahotra sy maharikoriko izany. Satria mahatahotra ny haiko koa Ka tsy dia voly fe izany ataony afaka manova endrika amin'izay tiany izy. Izay indrindra. Ka tandremo so hoe ho raiky piti aminy ianao fa efa maro dia maro tokoa izay tovavy matiny tato izay. Ary ahoana izany momba an'ireo mpiasa amin'ny hotely? Tsy misy mahalala an'izany Efa nisotro ny rano daholo ny ankamaroan'ireo Tsy afaka manao ninina fa dia manaraka amin'ny baikony sy matahotra azy daholo. Tena marikoditra ary Antonia. Izany ve tsy ho fatiny tokoa? Lasa matahotra marina. Raha ny firesany tamiko momba anao nefa realita Dia ahoana? Dia saza taitetra aloha Ianao ny olona atahorana indrindra.
Hitanao tsy dia sahaloatra miditra eo amin'ny efitranonao izy fa lazay mifahafahafa hono ianao. Nefa 2 andro izy izay sy nentiny alatato amiko mihitsy. Tsy haiko fa mila mailo ianao izay ngamba fa andeha amin'izay aloha ry alitaka. Mbola afaka miresaka foana tsika fa izay fotsiny tombony ho anao izany fahatahorany anao izany kanefa mila miaro tena foana ianao. Tena mahagaga indray izany dia inona ary ny atahorany izay loka ndeha atory amin'izay koa avareraka izany manaraka indray misaotra betsaka kia. Tombona tokoa ve ary io zavatra nolazainy Antony ary eo? Raha izany dia inona reny tokony ataoko Teo aloha tokoa izy tsy mahavita mijanona ela tao amin'ny efitrano mihitsy tamin'izaho mbola tany ambany. Nefa hatramin'ny akarako tato dia tamana be ato izy. Niara-matory tamiko azy izy indroa alina izay. Fa izy koa aloha tsy mahasa mikitikitika izay no tena mahagaga. Inona ny antony? Sa ve tena mety ho izay tokoa ve? Tena fiarovana amin'ny bebe aiza ny akanjo mafana teo? Tavelany ambany daholo ilay izy. Ary aloha alaina malaky ka. Mino fa taraiky aminy mihitsy. Reto kosa fa mbola taraiky tato daholo ilay izy. Ary aloha verina any ambony malaky fa efa amin'ny 12 alina izao. Mangina dia mangina koa ato an-trano izany. Aloha hidiana tsara ty varavarakely ty ka. Ary toa mivadika mahatahotahotra neza izany. Ndrasa atao ato ambany ondana aingany reto. Somary atao ato anaty fonkodoro mihitsy ka. Ao izy tsisy mahita. Zahy. Ary aloha hivavaka dia atory amin'izay ka. Marina nanofy aho teo ohatra ny hoe nisy nandondona teo. Ianita voay fa za ihany ane. Tena mahery izany ho avy Angaty na efa natory be mihitsy ianao ka andro efa amin'ny 12 sasany alina anie izao ataoko fatsody ianao. Tsy ody fa atetiavinao atory aiza izany zaka Ka ianao ka moa nilaza izay alehanao rehefa miala eto. Ohatry ny hafahafa ny ndry izany androany Ka ny ataonao mahasositra mandeha tsy miteny mody sasakalina sa izany foana fanao anao. Mikisakisana atoriko dia aoka izay fa inona ary ty mitabataba ty. Raha toy izao foana kosa aloha nataonao dia tena miala tsiny. Tsy afaka hanambady olona pody aloatra izao foana sady tsy fantatra hoe taiza na taiza. Sy efa hoe mangina ho Ary hitsangana ho aiza indray ary ianao fa eo matory. Aleo tsy ambadika atsy ny atory. Makarary lamosina be koa ny fandrinanao sady mahafanafana be ohatra ireny hoe misy lelanafy ireny veranga. Finna koa ary nahazo an'iny teo. Makarary lamosina ho no fandrina. Matahotra indray ngamba. Tena mino fa ireo fiaro tany amin'ny bebe no nampandositra an'iny ty. Mety ato izany ny hevitra matoriny mahery matoa mivoty varavarana ty. Mbola matory ngamba. Mbatra maraina be eto am-pandriana indray izy androany andro efa amin'ny 6 ora izao. Ndrasy tonga dia sokafana reto forito reto dia voaina ny varavarakely. Mifaza amin'izay ry mahery andro efa mazava be io. Fa ino ty ataonao Otry
Ny saromany lamba indray ireny lohany idinao ainga ny rido io realita ka mba hidirandrivotra madio maraina re za zao ny hevitra hoe efa tsy atontsony ianao mandreraka mihitsy ianao manao zay afaty mihitsy aleo andefa ary esory ty lamba be ty fa zao ve dia hita lalana amin'izao ianao aba ianao any ary aza sotomba ho any lambako fa magatsika sy mba manirikely tsy azoko mihitsy ianao ka fa inona ry mahazo an'iny ohatrany hoe matahotra mazafy zany ve sa ka zay tokoa any no mahagaga nahoana izy no amin'ny atandro no any amin'ny sosolona foana fa tsy mba miakatra aty ambony aty mihitsy ny ala vao mivoaka mandendehako ny tokotany sy ny trano rehetra matetika koa ary alina vao misy diale raha renydresaka antoniary eny dia tena izay mihitsy azavana natahorana iny ary mba inona ary dia zavatra misarona lamba mahita eto amin'ny rindriny ity izy lokadry fa mba sarina izy ao hoe mba jerena kely sarina vehivavy ity manao robe mainty lava be toy ny akanjo mary azy fa izy mainty fotsiny ny voaly koa mainty mba hafahafa koa ty izy ka ohatrany hoe mahatsiaro novoko miverimberina teo aloha mahita an'ity sary ity le raha natota fara-dalàna tamiko misarina voaly mainty tena ity mihitsy ngamba ka ary aleo fa fanakely mihitsy fa somary misy vovoka izy zany otry ary iny ny latsaka iny tao sarin'ny zazakely ary mety tia ngambo izany hoe vady mahery zany dia sarin'ny zanany izany tia sisika tao ambadika ny sary ity aleo ampirimina mihitsy loha ity sary kely ity dia ola anontaniako tsara ny Antonia ary aleo miala tato amin'izay ka tsy aleo hoe mijanona kely sika ry Antonia misy zavatra sehoko anao azy ohatry fa misy ina realita misy zavatra sehoko anao hitanao ihany fa lasa ohatry ny mailomailo be zany mantsy raha misy tato ato tena manara-maso be antsika senao izy mba mahatsikaritra koa ianao zany ka fa zavatra inona aloha zany hitanao misy sary lehibe anaty kadra izay ao amin'ilay efitra fanila amin'ny ao dia latsaka avy eo ity fa inona nataonao tao realita efitra amin'ny tompoko vavy any eo efa fantatro ka rehefa tonga any an-tranontsika dia misy zavatra sehoko anao koa fa tamin'ny sabotsy alina ny izy dia tsy nety natory teo amiko indray zany dia tao amin'ny efitra izy ny natory lazay fa misy lehilahy foana ny fandrinako tena hafahafa koa zany realita dia vao maraina be dia nikotabaisiko tao voasikapana ndraiky efa ravarana dia nisalobina lamba be tao izy sady nitabataba hoe idio ay ka misy zavatra adingo tokoa ny laza taminao hoe azavana ny tena hatahorana iny ary mitombina daholo ny eritreritro rehetra raha izany fa hono mety hoe sarin'ilay zanany vity sary ity sahany izy izay no tiako anontaniananao ao tokoa tsy izy ity ka le zazakely arany voateraka mihitsy dia efa nyvonon-dramose fa ty sarin-jazy ity zao ohatry ny efa eo amin'ny heritaona latsaka eo ngamba na mahery kely izany ve dia iza zany ty zazy ity saindray ary no tsy fantatro sa mety hoe zanany tany hoany mety izay marina nga fa tsy aleonao ve menana aloha ty sary ity misy fanaidy adiana kely tiako atao aminy izay afaka omeko anao ty ka fa inona hoe zany no tiakony atao tena mbola tsy haiko realita fa miankina momba n'ity sary ity zao no hitantsika izay hevitra ao atao sao tokony tsy hiverina antsony ary ka tsy izany indray ve no fatiny eo aminao
Tsy mety izany ka. Mila mitady hevitra tsika fa asa maizina neny manjaka ao amin'io tanàna io e. Sady olona maro mivery fatao. Fa zao koa ndraso ty Inona ty? Kara-panondro. Anivo ty. izay indrindra mantsy namako io vehivavy io. Ay, Vaovao farany dia hoe nanambady lelam-panan-karena be izay izy. ka io no izao mivady ramose farany tao e. Fa Efa maty? Izy aloha mbola tsy maty e. Fa sataneny na ranony vadinivo e? Ka izy ihany re izany mahery ihany ny sata. Efa fantany hoe namanivo ianao dia nanova anarana izy. Izay vao tena azoko tsara daholo ny fandehany rehetra. Dia aiza no misy azy ry Antonia? Ndao aloha isika andeha dia atoroko anao misy anazy. Aza mpitsaliana toy izao ary santa. Misy zavatra tsy fantatrao anie. Inona? Bevoka. Bevoka? Fa inona mampimeanao amin'izany? Faly fotsiny aho fa anataranaka amin'izay kay. Karaha mbola zao ny nanaovanao ahy dia tsy ho tanteraka mihitsy izany fifalianao izany. Mba renjanako ao ihany maninona raha mitady olona hafa ianao hanaovana izay ilainao izao fa tsy izaho. Mangina marenina. Jereo anie fa mifery ny vatako. Efa maimbo daholo ireo sady mivoaka ratsy mijanona. Ny haiko efa kely reraka. Manginy tena ho aho. Tsy misy iraraiko an'izany na dia kely akory ary. Sady ny olona hafa efa ho vatoko efa ao. Fa tena efa sakafom-biby sisa. Eny tena tsara ve zary le kialatsy misainty Ary fa mivadika antitra be ny tarehany. Sady mivoaka setroko. Andriamanitro, ahoana ve nahafahako eto am-pelantanany ity devoly ity Izay no malaza. Rapitsray dia. Tonga dia vonoy ary santa. Mangiry firy ny vatako. Marary Mbola maniry izany tiany amin'ny afo be. karaha zareo ireny tsy maninona fa dia zanantsika tsy manatsiny. Tsy manatsiny hoe zanakatany io. Izany hoe zanak'Andry dia. Tsy fantatena maro satana mahery satana mahery dia. Zany ny anarana merosy verafony zany amsy nanaiko iraimbilanja. Tena devolomay ianao, tsy vai. Tena rehivavy sotro lako. Efa namateny. Tsy vanina ianao tsy vanina. Tsy vanina ianao Zay ny alehany rehefa matkarina loatra. Pelarera. Reny vehivavy esirako reny. Efa daholo reny dia. Betsaka ny anjarako eto. Zay ny venenako ria. Ary vonoya vonoya. Aleko maty. Aleko maty.
sanaka mipetrapetra e misaotra ry bebe ka manao anao ny alida kely an'izay nahoana antsizy nakaty fa ianao rery manandresaka tao aminao tokoa ary bebe rasoa ny fotoana nefa ty tena fohy de fohy ihany ka tsy afaka mivalapatra be tsika ka ina ary loha naroso anao e tsy inana ka fa zao tsy diso ny fitadidianao ry bebe fa olona efa mifankalala tokoa tsika ay ka zay aneo an'le lazaiko tamin'iny tsoriko aminao aloha fa efa nampikaroako an'ireo zandary mihitsy misy anao sy ireo namanao vezivezy taty sangy tsy nisy vokany hatramin'izao e zany ve ka raha tsy diso aho dia nisy zazakely vao nianatra nandeha tato aminao tamin'ireny zafokeliko iny e izay indrindra jerenao no ity sary ity io ve ilay zafokelinao tena ialida kely tokoa ty fa taiza nefa nahitanao an'ity sary ity manomboka eto dia hiatsika ry bebe aza matahotra ianao fa ialida dia olona tena matanjatsaina be izy ihany dia nataonareo aiza koa izany ny zafokeliko mazava mantsy izao fa misy zavatra hafahafa ataonareo mihitsy dia tsy namelanareo koa izany raha tsy lasanareo any ny zafokeliko oka aloha ry bebe ndraso fa tataraiko anao marina rehetra dia ny ety ambolohany aloha dia aoka ho fantatrao fa vonona nanampanareo mianaka kely Antonia ahoana izay monsieur angamo zana niraka anao ivoaka androany ialidanina niraka anaka nisy zavatra nasainy jereko izay tany antsiana dia tany dia nasaina natitra n'le vola tany amin'ny havany fa ono manao hoana ny fijerinao azy iny izy aloha tena manjy tsy zany ka zany efa fantatro fa ny tena zavatra mampatonga azy mafy be ny anontaniako anao ny fahalalako azy aloha dia olona tena mpivavaka izy iny sady matahotra an'Andriamanitra dia izay ihany ve izay ihany aloha fantatro fa izy aloha tena miraikiraiky aminareo izy aloha efa zakako mihitsy zany fa ohatra manana hery hafahafa zany izy zany ve tsy haiko fa na ny masiny aza toa mahery be zany anga ny amin'izay indray aloha tena tsy fantatro mihitsy ry monsieur aleo fa raha vao mahita zavatra hafahafa dia lasaiko farak'izay aingana mihitsy ianao ka izay ary aloha fa andeha hijery azy ao ambony ao aloha tsy misy dia letsony ve ianao zao arivo izao ohatra saika adiniko marina fa mahaizom-bolana ny antsika izao ay tokoa moa andeha hanao fanatitra avy eo ka mety misasakalina indray vao miverina eo enjana be koa ny ety ry Antonia fa ahoana ry monsieur saika tsy nahazasa tamin'ity volany ty zany dia taiza zany ianao no nahita tany amin'ny vilona ihaniko sady miaraka amin'ireny ihany moako dia aiza zany izao ka tsy angatsika ty ivelana aty ve zany zaza zany zaza mbola ao am-boaka ne zany sady olona efa ho faty rehefa avy eo koa ve tena mahasa ihany ianao ty ry monsieur marina zany ve dia anontaniny rehefa maty koa ianao dia afaka mangataka amin'ny losifera mba ho averiny ety indray dia manao toa ohatr'izao sady mitarika n'olona mba hiditra ho mpanompony zany tsy asaiko ampidirin-drami aloha zany le fiara sa le katikatatra no entinao ianao koa ve dia vao androany vao nalalan'izany raha Antonia aseva ampidirina io fa tsy ahavita ny lalako any an-tendrombohitra any mihitsy io marina izany
fa lasana ianao. Avelo koa lasany tsy misy resahana fa aiza hono izy iny Ka isam-bolana ne izy iny rehefa maizim-bolana ohatr'izao dia mandeha any an-tendrombohitra any. dia manao inona any? Tsy haiko fa hoe manao fanatitra hono tena mila mitady hevitra isika Antonia. Misy zavatra tiako ho fantatro mantsy. Ka za koa ne manandresaka tao aminao realita fa lazao aloha ianao. Ka ianao no laza hoe matahotra izy. Ie, dia inona ny antony? Fo nilazany teo indray mantsy fa masonao no mahery vaika loatrako. Ka bandiniko tsara izy rehefa miresaka izay. Ty sapile ambizonako ty no ataoko mahitsy tsara manatrika azy. Sapile? Fa inona izy ty? Sapile fitaovana ampiasainay ty rehefa mivavaka. Efa nohamasinina izy ty ary izy volafotsy ty no tena mahatsara azy. Tsy hoe raha tsy akory ny tsy volafotsy fa toy ny tena atahoran'ny hery-maiziny. Ary izay izany ny atahorany ianao. Dia ahoana nefa raha hitany iny ka? Tsy hitany ka. Akanjo misy vozona tsara foana no anaovako. Izy aza tsy samy kitikako. Ny masoko indray somary lemako rano voasina kely foana alohan'ny fakahitako aminy. Tena izay mihitsy ilay zavatra nosikiriny tady amiko. Reo eranananao reo mihitsy ilay tiany ho fantatra. Mila mitandrina be ianao realita fa so hitan'ireo zavatra ireo Efa malina tsara ka. Ka namalina aza ny mifehy azo tokana realita Aza matahotra ianao Efa fantatro tsara ny amin'ny fahavaloko. Ankoatr'izay misy reto zavatra reto atao mba mifandriako. Dia ireo mahatonga azy tsy samatory ato. Dia taiza daholo izany nahazonao an'ireo zavatra ireo? Bebe ny namehana andreo ka. Ty ohatry ny vato manjelanjelatra ty izao no hitako tena mety hamandriantsika azy amin'ny fomba hoana. Aleo rehefa mazava ny andro te handramantsika mino aho fa eto ilay hevitra ato an-tsaiko. Fa izao fa misy inona? Tany amin'ireny be anao andro any. Fa nanao ina tany ianao? So dia nanontany anao aloha raha misefa ataovy hoe mindranao Eny fa inona nefa hoanina le anao tany? Mitondra ny sary ty tany Dia tsy azoko hoe ahoana moa no ahalalany bebe hoe izy io? Zao realita. Vondrano nanatitra volatany voalohany iny dia tadidiko fa olona efa fantatro kay ny remibe anao. Kalma aloha ianao hoe nanontany izy hoe efa hitako ianao fa nidiko tsy fantatra fotsiny tamin'izay. Fa za koa tonga dia nahatadidy azy dia izay no miverenako tany androany. Fa taiza nefa mifankahalalanareo? Mety hoe hametsinana ve izao ianao? Eny afaka mametsinana ianao raha misy tsinoko izao tantara izao. Inona ary ty ry Antonia? Teto Sily no mipetraka fa iny. Sily? Isily? Sanak bebe rasoa re izy ary ianao ilay zazakely hitako nitezan'ny fony sa mbola mpanatitra volatany. Efa maty teto koa izany ny reniko. Moramora aloha ianao realita. So dia misy mareto tsika. Eny dia aiza ny vatiny? Ka izy anie realita ilay raha matoa kely vadiny ramose. Maty namono tena izy. Andriamanitra. Neny. Sara ilay misarona voaly mainty hitanao io. Dia sarinao ilay sarin'ny zazalatsaka fitaona hitanao iny. Ianao izany no miseho amin'ny nofoko isan'andreny. Tsy namposiko hoe dia ianao ve ilay olona mamaky boky ao ambany hitako foana? Dia ilay teo an-jaridaina. Ka re izay realita. Nitsiko kely ianao dia nosaromanao voaly mitarianao. Dia lasa ianao. Neny. Realita. Ka ho azy efa mivoady tamin'ireny be anao fa hanampy anao. Antonia, nahoana ianao raha tamin'ny voanaka tany aminay dia efa nilaza ny rehetrarehetra ny tany amiko. Nahoana tsy navotanao nivo tamin'ny zavatra rehetra fantatro hatramin'izay. Anao manontany ianao aneza Ka tsy. Ka inona? Nahoana ny navelanao mofo fa tsy nentinao nandositra. Aleo aloha kakarano ianao vetivety
Aizy alida. Efa matory izy monsieur fa misy inona misy lanao azy Andao aloha apio fa tena grave be ty ry Antonia. fa misy inona Andao e. sao dia sao mihitsy ve Eno sao dia sao malaky ianao fa vonjyainany ety e. fa misy inona Ary mba haingana moa ry Antonia. iza no fonjenato hatr'izay tsy nisy hoe mamonjy izany tato ary ato amin'ny trano misy anivony izy izany Ao midiry ianao inivo maty ary monsieur sao mba efa maty ary izy mbola velo io fa tonga dia batao matsy anao sao dia araina ihany koa ty andro. ao ary tena efa antitra kosa zany olona mahikely ity dia ila tsy ho zakako tsony Ka andao amin'izay aingana dia ampidiro anaty fiara. fa hoentina ho aiza moa izy izany hira misia Aizy Rajoelina teo angakaingana rangaha fa taraika ao ary aingana lesy Rajoelina tonga dia mamily lahy angakaingana. sa tena nahagaga ty kibona nanjara mivontsina be ty Mekary ianao e. ve be voky izy ty dia mety ho izay ve izany ny ataon'izao hoe fonjeny izao Tena enjana be ny ry Antonia e. fa ahoana ary monsieur tena gaga mihitsy mijery an'ity fahamakianao ty Ka ahoana ozy izy ianao ny fomba hitondrako azy any amin'ny dokotera? Inona no lazaiko ka tsy azoko ny hoe maninona izy ny tsy maintsy hoentina any e firifiry eo sipakely taona velana ho faty sy rarahinao Ka izy ny olona voafidy hitondra ny zanaka satana ry Antonia. Ie zaza voasazy tokony tsy nampijaliako ny olona io. Zany ve Ie be voka zany izy io Izay indrindra tsy maintsy avotana ny ainy na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Fa le olazaina aty amin'ny dokotera amin'ireto ratra be mahazo azy reto izao tena tsiko mihitsy hoe ahoana no tenenina inona no lazaina. atovy hoe lany ny biby rehefa tsy maninona io Rohatry ny efitra mety kosa izany ianao izany fa Rajoelina angakaingana moa rangaha fa tena vonjy ainy ty angakaingana arainy eto ihany ny andro Fantsofoko ao amin'ilay efitrano kely farany ambany fa manao inao foana ary iny ndraso hoe arahako akaiky androany vo tena ho fantatro ny tena marina hoatray fa tsy antony ako ve iny lasa niditra iny fa misy inona ary ao aleo hamonjy ry voditrandro amin'izay aka efa nikatana ny varavarana misy andro zareo eto mahare tsara ny zavatra mitranga ao onjeo ary maninona ary zany olona izany savy manao ny atao indray maherindozy iny dia mety ho aiza re izany vehivavy mitoloko miantso vonjeo izany Ialida fa maninona eto ianao tena tratra marina andao miala teo ianao fa sody tratra ny ramose eo tena marina fa inona ny zavatra mitranga ao ianko misy olona mitoloko be ne ao efa fantatrao zany ka iza le olona nivo aleo jereko mihitsy ka aty ho ianao tsy nivo zany ianao fa olona hafa mihitsy ary ianao kokay anisany inona tsy anisany izany ary Alida ka inona ary nataonao niaraka taminy teo dia raha tsy nivo tokoa ny ao dia iza zany ka nivo ane tsy ato tsony mandainga ianao ary tsy matoky anao tsony Alida tena lasa izy marina inona ry ny ataoko tena mila mitady hevitraingana dia aingana fa sao dia ho faty ato koa iny zanak'olona iny ka
tsy matoky an'iny Antonia intsony aleoko manao akanjo mafana tsara dia lasa izao. Tsy maintsy afaka atoany io. Zay tsy adino reto firovateny reto raha tsy nisy aza reto efa maty aho ohatr'izay. Zay fa lasa oay saika adiniko ny jiro. Aleo iala amin'izay fa sao isy atsikaritry eto ihany. Folo ralina izao. Tsy androko intsony ny andro maraina. Raha mahazava koa no andeha mety isy ahita rehetrany. Tafavoaka dia oay izao. Lalana mody izao miakandrefana raha tsy diso any any izao ny azo antoka. Aleo andeha any anaty alana lalana rehefa tonga kely eo efa lasa lavidavitra ihany aho izay. Sasakadiny izay ny lasa. Masina nalina mitantana ny tiako izao fa nomboka eto dia hiditra anaty ala amin'izay. Midina be izany lalana andehanako izany marina. Tsy misy anaiko tratran'izany kosa aloha eo tena reraka izany. Aleo hijanona kely mihitsy sady toa tsy henoko intsony ry zareo teo amin'ny 12 raha latsaka kely izao. Rina indray ary zandriko izany dia iny mitazako iny. Andriamanitra arovy ohatra misy ray koa iny tazako iny ohatra ny alika nefa tsy alika toy ny olona mandady. Misy hafa koa retsy ambony azy retsy. Tena andositra Andriamanitra hofaty andro any. Tena tapitra ny ala izany. Tena ery nisy rano. Aleo amonjy aingana sady ireo daholo ilay zavatra manenjika marina. Vonjeo olona ary tonga dia mivola hatrano. Misaotra Andriamanitra. Andro sorikarakely. Mba ome rano tompoko azafady fa tena mangetaheta. Eto ny rano ary. Misaotra tompoko. Ialida Antonia ary nakaiza le rangaby nanome rano anaty eo? Andao ialeto ianary Alida. Maty eto ianao. Fa ahoana no alalanao hoe aty any an-trano re izany resahana fa andao ialeto aingana. Ary nakaiza le olona ray teo? Olizy Zaho aloha tsy hiverina intsony. Tsy maintsy miaditsika ry Alida. Avelanjakazaka foana ve maizina. Ndao andefa tsy fantatrao hoe tanàna n'inona ity. Kareraka ry Antonia. Fa nareo izany nanenjika teo? Ie, izay nanenjika anao tao anaty ala teo. Vetivety teo nefa anao dia tsy hitanay. Raha tsy ianao nenjehany ireny zavatra ireny indray. Soa ihany fa very le rano saika hosotroinao teo. Fa inona daholo re izao ry Antonia? Aleontsika miverina ry Alida. Tsy mahasoa anao mandositra ohatr' izao. Ndao dia matokisana any an-tranontsika mirezaka momba an'ireny zavatra hitanao ireny. Ndao ary. Ave kely ianao azafady. Fa misy inona? Misy inona? Inona daholo reto zavatra reto inona? Fa taiza ireo? Tao ambany kidoronao tao reo. Inona ho ary eo? Tena lozy ty. Hita mahery daholo ilay fiaro tao ambany fandriako marina. Manontany anao anie inona ho ary eto? Inona? Ka tsy haiko hoe inona ireo ko. Ay tsy hainao hoe inona ireo? Anisandray ary ireo Ka tsy ary eo. Tsy izany tompon'ireo. Ay, ka rehefa tsy hanao reto dia teneniny tompony reto fa tsy ahazo an'ireto tsony aty amiko.
tsy ary aho tsy fantatro sy tompony ary aloha andehanao zavatra ka verena ianao aty fa inona ihany ianao ary hoeto aty koa ty zavatra emosonanao ty maninona anao kosa eto ty iny tsy azonao intsony ty ary inona moa zany ny dikan'ity tsy misy dikany iny omeo ahy indry mahery ka rehefa tsy misy dikany dia aleo hoe sorony tsy mahazo manao an'ity tsony ianao mandehana amin'izay fa indry ny zavatra lirendry Antonia Zao fa dio mandosodositra oatra reny vo maika ane ka ahitantsika lozany oatra reny mila manana faharetantsika manomboka eto tena mialatsindry ny tena marina tamin'ny fandosirako iny lasa tsy natoky anao nahitanao voaka tao amin'ilay trano tatsy atsy mitatsy efa fantatro mihitsy ka sady efa milaza anao ne za fa piasa no ato tsy afaka mandambaiko ny satasata iny sady zao koa ny realida tsy ahita lalan'izany mihitsy ianao ka inona ary ny zavatra alireny diso lalana ianao tokony tsy mivilina ekavy ianao rehefa nenjehana fa nahintso foana tsy fantatrao fa tanàna be mpamosavy be ny nalehanao iny ary vala be amin'ny mihitsy iny dia mpamosavy izany reny nanenjika alireny ary le rangatao amin'ny trano indray zao mety hoe avelongamba satria voniditra dia nanjavona izy tena mbola tsara zanahary azy zany aza matahotra ianao fa tsy nidositra tsony fa ny tena loza koa dia izao hita mahery daholo ilay zavatra tao ambaniko doriko marina mafy hoe eno dia nalainy koa aza ilay saplety ety amin'ny tendako kay zao mody maneke fotsiny aloha ianao an'le mariazy fa hitantsika eo nitetika mandriana azy tsy maintsy mandresitsika fa aza kely finoana ianao realida sady tsy ho azo tsony ane reny zay ekeo fotsiny io mariazy io aloha dia hitantsika eo ny anatanterana nitetika rehetra dia inona nefa ny atao tena tsy hitako tsony ny fitaovam-piadiana azy efa lasany daholo ka aloha aza mikoropaka fa zaho natao mila makany amin'ny bebe anao aloha za mila mopera koa tsika nampitosika antsika mivavaka mahery vaika nivo koa alefaka mody ihany fa mino aho fa tsy andeha hijery azy antsony raha miseho alohan'io mariazy io tena mety koa zany ary ny ataontsika zany ahoana zaho ary ny ataontsika mety tsara zao tena mariazy hafa mihitsy izy ty ka so ihany ary izy fa nanaiky anaovana amin'ny mariazy amin'ny 12 atandro zao ko eny efa niteny an'izany tamiko ihany izy izay baiko ny lehibe ihany no tsy maintsy ataoko dia nandraraotanao tamin'izany tena fetsoloha ianao fa mila vity androany ty ry zareo eo aloha Victorina beto ty voaly ty ienjana izy ty reto taizany mbola nisy natao mariazy ka nisarona voaly mainy tahaka izao fa zao na mandresitsika na resy androany fa zao tandremo misy latsaka ireo zavatra rehetra nampanoviko anao ireo ry Victorina dia izay fa andeha amin'izay aloha rehefa misy lakilosy maneho ianao dia tokony efa eo ambaravarana nareo mianaka zareo olona ohatry ny mampatahotra bika io sady io izany le anamason'izao mariazy ao androany aty amiko daholo ny mason'ilay olona marina tsy misy fianakaviako akory za koa ty ohatry ny adalaka
ngamo izy ty mariaziko e. Tonga ato amin'ny toerana tokony isy aty. Mitsikitsiky ery ilay mahery mandray ny tanako. Ndraso mony mba hitsikinako azy. Efa vonina ka. Ska ihany ianao ty farany realita. Vonina ka. Ka apovy ny fanekeny. Eto dia ampiakariko vadiko ianao realita. Ka hiaraka anaraka ireo fomba rehetra izay hifampifehezana amin'ny hery sy ny fikambanantsika. Tena lozy ty. Nefa ty teny atao ty izany dia tsy maintsy atao. Efa tsisy dikany loatra. Eto dia manaiky ampiakarinao vady ry mahery ka hiarahana araka amin'ny fomba rehetra izay hifampifehezana ao anatin'ny hery sy ny fikambanantsika e. Omeo any tananao realita. Eto izany no andomako an'ity labsy eto akaiko ty. Ny tanako kosa aloha tsy avelako didiny amin'iny antsiny ka. Ela be any ianao zandro malala e. Etsy, omeo any tananao fa tsy maninona io. Hodidiana kely fotsiny akanarà re a. Eo ary. Ao tsara vendririanivo a. Ie, ao tsara ka. Ka lasa hafahafa be zany anie ianao e. Aleo aloha amafisina mihitsy mivavaka ka. Andriamanitro manatrehanay ianao eto. Ary iny za mihetsiketsika be ao anaty kimindriko izany ary nivo. Fonjeo Andriamanitro. Maya, may azadorana e. Maya, maty e. Wai, toa misy setroka mainty be mivoaka avy amin'ny vavanifo marina. Mopera. Maya. Vonjeo fatora nivo. Vonjeo e. Fa inona ary ty ataonao ty e? Jereo ratsy ny rehatra le lamba varavarakely marina. Lasa daholo ny olona marina mafy. Fa ahoana izao e? Fonjeo e. Maitrano. Maya, tena tsovaka ny hazavana ny tavako. Ka voanitsana ny le rideau dia nanjavona niaraka taminy izy e. Tena voafinga andreo seza ireo mahery dia nitatazan'le vy maranitra be marina. Ary manomboka midonaka tsikelikely anie izany vatany izany realita e. Jereo ty izy fa misy setroka mainty be koa mivoaka amin'ny vavaniny. Io realita. Eny tokoa. Fa inona iny? Ary lasa antitra miketroketrona be ny izany vavany izany e. Eno a. Ndao hoe jerena ary Antonia. Ndao ary. Hoadray, tena teo amin'ny tenda mihitsy no nitsatoka le vy be. Ialida. Vita veny aminy ry Antonia. Efa maty? Ie, mino afa efa maty io ka. Le metaly teny amin'ny tendany koa efa tsy eo intsony fa nakaiza? Nakaiza izany ry Ialida? Totazako nazaka zavatra teny aminy anie ilay dia volo vatany iny teo e. Mety ilay metaly ngamba izany. Mino afa vita izany e. Ary aleo andeha jerentsika amin'izay aloha le sampilesy namany nafeny lesa tany ty e. Ndao tokoa.
tena misaotra betsaka i Antonia. Inona moa no tokony hisaoranareo anahy? Raha tsy nisy anao koa ny ry Alida dia tsy tanteraka mihitsy ireny zavatra ireny e. Ianao no tena hisaorana. Izaho koa mialatsiny aminao ry Antonia. Raha mba nihain'ny teninao hatramin'ny voalohany mantsy dia tsy toy izao mihitsy. Soa ihany. Faly araka izy rehefa tafaverina soamantsara eto daholo nareo fa na nitolam-balony raha tompoko vavy aza dia tafody soamantsara eto ihany koa. Tena miderana eri-posona nananao ry Alida. Nefa tsy haiko koa ny tsy hisaotra anao ry Antonia. Raha tsy ianao manko ny nanampy io zafikely io dia tsy vita mihitsy izao Fa tena misy dika marina kay ny nofy. Ny ahy izao dia tena efa fambara hoe mila andreniko. Ilay nofin-drifa miverimberina ve? Sady mananjina koa kimy maty tsy avelany ho verivery fahatany izany na ny taolany ary. Ilay raha mikorina koa misaotra an'Andriamanitra tsika. Fa hono marina ho tsy zazakory izany ilay tao an-kibonao ry nivo. Enkia, zanaka Satana ny tao fa efa afaka tamin'iny koa. Marina izany tenin'ny nivo izany Izaho mihitsy manko ny nahita azy mivoaka taoko no setroka mainty be izay ilay izy. Niaraka tamin'iny dia niena ny kibonivo ary torana niaraka tamin'izay koa izy. Misaotra betsaka reto fa raha tsy nisy an'ny zanaka Satana iny koa neto ato anaty kiboko mety efa maty Fa ilay mahary azy koa ny tena enjana. Izaho izany efa nanao fanakena tamin'ny Satana koa. Teny fotsiny ireny ry Alida. Le rano sotroina iny ny tena fifanekena. Fa raha tsy nisy aloha ireo fiarovana taty amin'ny bebe mety efa matony koa. Ery izay rakizy efa vita iny. Fa izao aleo sika ikarakara ny taolam-balony raha tompoko vavy amin'izay. Ividy lamba mena dia aleo esory ny voaly mainty mandrakitra ny vatana misy azy io dia ho asitrika any am-pasan-drazana amin'izay koa izy. Voaly mainty. Tantara nosoratany Natasandry Andrina.